asaramanitra ayayaya ho ansika olo raika rehetra afaka mandray an'izao onjam-peony radio mamsika ity dia ny radio faniry dia ankafaliana ankaravona tokoa no hiarabana ansika olo raika sy raika ansika olo raika jiaby tratrin'izao asaramanitra izao ka nahavitany ny taona 2024 iny ka miditra amin'izao taom-baovao 2024 zay fantatrasika ho ansika katolika eran-tany dia taona masina manokana zobily ny famindrapon'Andriamanitra araky ny angaviany Papa Ray Masina azy ary ny antsony ansika kristianina katolika rehetra ary sy ansika kristianina katolika rehetrarehetra fa n'olona rehetra eran'izao tontolo izao n'olona tsara sitrapo ka faly ravo miarahaba sika tratrin'izao taona masina 2024 izao ary dia mirary soa ho ansika tokoa ho taom-pahasoavana ho taona masina tokoa any ity taona vaovao zay hovakavakisika ity ka ny sodranon'Andriamanitra sy ny andony lanitra ny eo anivosika mandrakariva masina tokoa ny taona raha eo anivosika tokoa lay masina dia siza fa Andriamanitra ary dia izay tokoa no afatra tiana ampitaina amintsika ary miainga amin'ny afatry ny Papa amin'izao andro ny fandriampahalemana satria isa taona ny Papa rehefa manolotra firaresoa ho antsika dia manoratra ihany koa ary manoritra mazava ihany koa ny lalakombana mba ho taom-pahasoavana tokoa izao taona vaovao izao ka ny fototra ny afatra ny Papa dia ho izy elao lavitra ny sy firarahina fa io no manapotika ny fiainantsika mianakavy ka izay indrindra ary ho ansika ola raika jiaby raha misy firariana soa tokoa ary dia aoka iezaka isika ametraka fiarahamonina ametraka fianakaviana zay anaza bebe koa ny fifandraisana ary analavitra an'izay sy firarahina ny hafa izay inona mono mahatonga ny zao fahantrana zay mikiky ansika tokoa amin'izao manapotika ny fiarahamonina sika fa io sy firarahina ny hafa io ny indifférence no loharano manapotika ny fiainansika ka sy ahitasika ny tena fandriampahalemana hoy ny Papa sy ahitasika fiadanana eo amin'ny fiainansika ka inona tokoa moa arak'izay nilazaina izay sy firarahina ny hafa izay manomboka amin'ny sy firarahina an'Andriamanitra no loharano mahatonga an'ireo fiainana sy zarizary manjoy an'izao tontolo izao ka manapotika ny fiainansika olombelona ankehitriny la ailikilika sika Andriamanitra zay mampony sy firarahina zay fanilikilina ny hafa ailikilika sika Andriamanitra sy apetraka sika amin'ny tena toeran'Andriamanitra ary raha meritreritra an'Andriamanitra sika dia atao sika fitaovana ary zay no matetika ny mahatonga ny sy firarahina ny fanaovana ny hafa ho fitaovana azahoana ny tombosoan'ny tena ary rehefa sy azahoana tombosoa izy dia ailikilika ary dia Andriamanitra no ailikilika sika voalohany ary mamerina ny fahotany Adama sy Eva isika satria ny fahotany Adama sy Eva dia izay fanilikilina an'Andriamanitra izay izany hoe sy fiheverana fa Andriamanitra ny loharano sy fototra ny fiainana ka raha ry isika ary ry hava malala isika olo raika ziaby dia aoka
isika hiezaka hiverina amin'Andriamanitra ary ametraka an'Andriamanitra amin'ny tena toerany, ka raha Andriamanitra ary noloarany ny fiainansika dia mino sy matoky aho fa iova izao fiainasika izao, ka sy hoisony ny fanilikiliana, sy hoisony sy firarahina ny hafa, fa ametraka an'Andriamanitra amin'ny tena toerany isika. Ary ahoana ary no hivelomasika an'izay? Manomboka ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny tokantrano, noka tsy hisy ny fanilikiliana, oka tsy hisy ao tokantrano sy firarahina, fa ampanjaka kosa isika ny fahaizana mifanaja. Ary zay no dingana voalohany sy maintsy ataosika. Ary rehefa mifanaja isika dia hay ifampizara ny soa sy ny sara, ary ahay tady ny soa iombonana eo anivony tokantranonsika, ka ifanaja ny mpivady, ifanaja ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary rehefa mifanaja isika ao tokantrano ka sy sony ny fanilikiliana, ary dia sy ao soniny sy firarahina, dia amin'izay eo anivony fiarahamonina koa dia sy hoisony ny fanilikiliana amin'izay, ary sy hoisony ny atao ankilabala, fa eo anivosika mandrakariva ary ifanaja isika amin'ny fifandraisasika andavanandro. Ary raha eo anivon'ny fiarahamonina tokoa isika mampanjaka an'izay fifanajana izay, satria izay manko ny loharano anehoanan'izay hoe firarahina ny hafa izay, dia hiezaka koa isika anaza ny tontolo iainana manodidina ansika, zany hoe sy anapotika ny ala, sy anapotika ny zavaboary isika, fa hiezaka kosa hikolokolo anaza ny zavaboary, sy anjakazaka amin'ny zavaboary isika ka napotika, fa ampanjaka ho mpanjaka ho mpiaro an'izay tontolo iainasika izay. Ary atomboka sika amin'ny zavatra madinika izay hoe firarahina ny hafa zay, ka andosirasika ny fanilikiliana sy firarahina. Atomboka sika amin'ny fahaizana mifampiarahaba amin'ny isaky ny mba mifanozo rehefa mifampitrotra, aoka mba fampiarahaba. Milaza miara-mahita isika fa matetika amin'izao dia mifanatrika fosiny, fa tsy soniny fanaovana manao mbola tsara, fa na dia ny fiarabana aza efa manjary voailikilika amin'izao, ka aiza ary ho isy ny fifanajana. Ka raha misy ary firaritsoa atao ho amintsika olo raika ziaby, dia ny fiazansika ary amin'izay zavatra madinika iaina sika andavanandro manomboka amin'ny fifampiarabana, dia ifanaja isika, ary indrindraindrindra hiezaka mba sy hanilikilika ny hafa, fa indrindra ireo mahantra sy madinika. Ka raha tanteraka sika tokoa izay, dia ho eo anivosika ny fiadanana ary ny sodran'Andriamanitra, dia eo anivosika mandrakariva. Ary dia izay ny firaritsoa ataoko amintsika mianakavy amin'izao taom-baovao izao, ary hitalaoko ny sodran'Andriamanitra ho amin'ny tokantranontsika tsirairay avy, ho amin'ny fianakaviantsika, ao am-posika tsirairay avy, hirosaka amintsika tokoa ny sodran'Andriamanitra, ka anjaka ao am-posika Andriamanitra, ka tsy voailikilika son'Andriamanitra. Ka raha tsy voailikilika Andriamanitra dia sy hanilikilika ny hafa isika, fa ifanaja, ka ho taona masina tokoa, ho taona ny famindram-po tokoa izao taona 2024 izao, ho tao-pahasoavana, ho taonjina, hitondra fanambinana ho antsika tsirairay avy ity taona vaovao ity. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Rano zava-mahery kahombanao fone terikery avy ao am-po iada finaritsy da izy to ka ho aminay